nampitandrina ireo lehibe ny sampanampanisa-vatona ny SRMV ny filohan'ny seni tandroany mba tsisy anao tandrevaka noho ny feo mandeha fa misady ny vato izay efa vonina ahalany kandida iray. Nafana nandraisan'ny vahoaka analiny tao Tomasina ny kandida Adzo Andriany Anarivelo, fiaonana izay niresahana sy nampafantarany ny vinam-piarahamonina entiny. Malaso raindany zoro vavolombelona sady efa miaramila ihany koa tratra teto Andrenivohitra rehefa avy namaky trano teny amin'ny faritra Namontana sy Anosy. Ary farany tapaka hatramin'ny 27 orana jiro amin'ny faritra maro teto Andrenivohitra taorian'ny orana ny fanesy vokatry ny alatra taribisy ny kojakoja amin'ny tranonjiro no anton'izany hoy ny eo anivon'ny jirama. Manasanao tompokilasy tompokivavy anaraka izany hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Mila olo tena miasa, tsy be kabary, tsy be politika. Mampivoatra miara sosialy, tsy miara Izy madimy amin'ny 20 oktobra, fidio Adzo laharana fahenina. tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify hanafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Aterina ny araba tompokilasy tompokovavy amin'ny ity tahakariva ity fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao fotoana izao asaina mpanajana raha teo ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fampilezan-kevitra avy hatrany no etsika nomboana ny fotoana tany amin'ny faritra atsinanana ny kandida ny MMM Adzo Andrianarivelo omaly alatsinainy ny zara sy nampafantatra tamin'ny vahoaka ny vinam-piarahamonina izay entiny araka ny fantatra ary dia vahoaka analiny no nandray azy tao Tomasina fantatry ny vahoaka ny zavatra efa vitany tamin'ity faritra ity ary matoky izy ireo fa vita bebe kokoa any Tomasina ny kandida laharana fahaenina ary matoa Adzo Andrianarivelo fanadidina makasika izay no arahantsika. Vavadiny Madagasikara Tomasina no izy manana ny seranatsambo goavana indrindra eto Madagasikara. Tokony ho fitaratra ara ekonomika izy noho izany. Nandritra ny taona maro noho ny fitantanana tsy mahomby ny krosfany izany sarin'ny Tomasina izany. Tsy nahazo anjara masoandro tamin'ny loharano karen'ny toerana nisy azy ny vahoaka. Rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny kandida Adzo dia isan'ny nataon'olona ara-pahamehana ny fanatsarana ny tanàna. Nanarina sy nanamboatra ireo fototra-avitrasa tsy nisy mpijery hatr'izay ny tenany. Tsaroan'ireo vahoaka izany. Izy no angaty sy vina ahitana ny fagnamboarana ny oloamerintsika izay namenatra teto. Izy ny angaty sy vina ahitana fagnamboarana ny laboratoire izay efa tsy eritreretina aminana raha hoaniny. Izy navita ny lalana maro atanànantsika teto satria misy ny bongabonga, misy ny olo veto sasany tena zahay agnana zao manangatsaka anazy noho ny finiavany dia vita raha jiaby zany. Tamin'ireo toerana rehetra efa nolalovan'ity kandida ity, nitsarana azy hatrany ary naharesy lahatra ny vahoaka marobe tonga ny aino azy ny zava-bidany. Tsy nisy distrika iray teto Madagasikara tsy nanaova ny asa ho an'ny vahoaka. Tsy mila mitady any ankafitsony fa ny kandida laharana fahaenina no ilain'ny vahoaka. Raha vitana azo ny Andrianarivelo sika dia anana azo namosina amin'izay ny firenensika. Sy manaikina masony na eto amin'ny firenena na any amin'ny sedra iresa firenena. Sy ny vahiny sony ny beko ny fandaram-pianarana eto Madagasikara. Sy ny vahiny sony ny mitavana sy mitandana ny harena eto Madagasikara. Ka amarana ko azy dia zao tany miazo fasarotra mila. Kandida ny vahoaka i Adzo
tsy fanapahan-kevitra misavoana no nahatonga azy irotsaka ho fijiana ho filoha-pirenena. Ny vahoaka tamin'ny faritra rehetra efa nalehany sy ny tsidiany no nanosika azy tamin'izany ary ny amaly ny hetahitany vahoaka sy amoakany malagasy amin'ny fahatrana mangitsokitsoka misy azy amin'izao fotoana izao no mahatonga azy ho resy lahatra tamin'io andraikitra sarotra dia sarotra io. Fanapahan-kevitra lehibe teto amin'ny firenentsika ny latsahana filoham-pirenena ary fanapahan-kevitra voaheritreritira tsara. Sanatria fanapahan-kevitra nanaovana kajikajy manokana na fanarahana miafina fa tena fanapahan-kevitra voaheritreritira satria ny tena nainy nametraka ny kandidatura voalohany indrindra tambe hilatsaka filoham-pirenena satria isika tsy mila kajikajy politika satria isika tsy mila manao tositosika politika satria isika tsy tokony fanaraka afa-tsy nitetika asa ihany zay mahasoa Madagasikara sy ny malagasy. Zay ihany nanosika nahirotsaka satria resy lahatra izahay fa rehefa miaka-miazy tsika menakavy dia azo atao manarina ny firenena ary raha nanontany namana rehetrarehetra ka Madagasikara izahay ka voninany amin'ny tanana izy dia zay no tsahanay voalohany satria aminay ny fanjakana satria aminay ny hery rehetra dia avy aminareo avy amintsika vahoaka. Mbola naverina hatrany fa ny vahoaka ny tompony harena eto Madagasikara ka tokony hiverina amin'ny vahoaka ny harena miala amin'ny taniny. Ny finiavan'ny mpitondra no antoko izany ary mbola nanome toky hatrany ny vahoaka izy teto Tomasina fa ao anatiny izany finiavana izany. Efa natombony tamin'ny kely teo ampelantanan'ny departementan'ny izany nandritra ny 4 taona ary matoky ny vahoaka izy fa hanome azy ny fahefana hanohizana izany. Tsy maintsy ametakitsika fa ny ampahany vola azo avy amin'ny fitrandrahana rehetrarehetra eto Madagasikara dia tokony ho apetraka ao anatin'ny tahirim-bola iray mba hoentina hampandrosoana ny faritra rehetrarehetra fa indrindra ny faritra ny elany reny vokatra reny satria tsy mety raha ohatra ilay faritra hitrandrahana an'ilay vokatra lasa faralahy indray fa indrindra io tahirim-bola mba misy vatan'ireo taranaka fara-mandinitsika ny erinany. Fandalovan'ny harena mivezivezy fotsiny Tomasina hatramin'izay. Mangetaheta ny aniko izany reo vahoaka. Lafiny zavatra maharary ny vahoaka ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna, ny famoronana asa sy politika mikasika ny tanora izay maro anisa amin'ity faritra ity. Samy andrasan'ireo vahoaka ireo vahaolana amin'ity kandida efa nisedra ny politika mpampandrosoana ity izany. Tatsy aparafara vola kosa indray dia fototra fitrasa iray isan'andro no vita nandritra ny fotoana ny tantanan'ny kandida Adjoint Narvelo ny ministera. Profy izany fa azo atao tsara no manotona ny heriny rehetra amin'ny fanasoavana sy ny fanompoana ny vahoaka ho ity kandida ity tatsy aparafara vola izay isan'ny notsidiany ihany koa omaly alahady. Fanadidina. Aparafara vola iray amin'ireo distrika mpamokatra Varibe ka mahasopotry Madagasikara ny faritra loatra. Isan'ireo misedra olana ihany koa anefa noho ny fahamaroan'ny tanora tsy anasa sy ny lalam-barotra ho an'ny vary ary ny olana amin'ny fahazahoana zezika. Tsy ny fampianarana sy ny fandriampahalemana ihany no vaindohan-draharaha ho an'ity kandida ity fa ny fambolem-bary ihany koa sy ny fanatrarana ny fizakantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra iarovana ny tantsaha malagasy sy anamorana ny famokarana. Tonga maro ny vahoaka naparafara vola nandray ny kandida omaly. Ny distrika naparafara vola izay isan'ny be mpifidy indrindra tia loatra ary efa nanaovan'ny kandida maro fampanantenana samihafa. Ny programa dia tsisy azo hianina ny programa satria zay mandrifiry ny vahoaka zay tena marary ny vahoaka ny tohinina dia rariny sy hitsitsika raha resy lahatra avy hatrany voalaza amin'izany ny fandriampahalemana. Tsy misy tsony hoy ny sasany fanabeazana zany mpampianatra framma zany. Tsy misy tsony hoy ny sasany zany fanafody vidina zany fa akatina angamba ny farmasia. Zany zava-misy dia ananasa daholo tsy mananasa rehetra ary tsy vitany ananasa fa roy hetsy ariary isam-bolana farafahakeliny. Zany dia anovan'ny fiainantsika hoy izy afaka zato aminy. Fa samy mahay ny teoria daholo zany tena folomenada zany fa ny mampiavaka fotsiny dia hoe talenta io tsaikefa io ka na inona ny teoria nananao raha tsy nananao ny talenta sy ny tsaikefa za afa-poana zany. Betsaka ny kandida
fa ny kandidatsika tsy magnano kobakambava fa efa nagnano asa taty amintsika betsaka ny mampanategna raky eto fa ninay de tsotra efa navita zavatra taty amintsika izy. Asa maro no mbola andrasan'izy ireo na dia eo azy zany tsy mbola afaka nandray an-tanana manontolo ny fiainam-bahoaka ity kandida ity na dia fantatana ministera azy. Efa miparitaka ary fantatry ny vahoaka ilay boky fito sy 590 andro ny tantanan'ny ministera nanaovany tatitra momba ny zava-bitany sy ny fomba nampiasainy ny volam-bahoaka tamin'izany fotoana. Fito sy 590 andro nametra-panontaniana ilay ray aman-dreny teo no nitazomanay ministera. Amintsika amin'ny zao mihoatra 590 ny fotodrafitrasa na tetikasa natao eran'ny Madagasikara. Nanao zany zay tetikasa iray isan'andro nijanona natao amin'io ministera io satria zay ny tanjona zay noezaka eto amin'ny firenena dia mba hanatsara firenena sy karakara firenena ho an'ireo taranaka fara-mandimby reto. Raha omenareo fahefana bebe kokoa izay amin'ny 20 oktobra dia mazava ho azy anao asa bebe kokoa an'ity firenena ity tsy amenakavy satria efa nanao araka le hira teo ary afaka mbola manao tsaratsara kokoa ho an'ny tsirairay avy. Sahirana ny malagasy, sahirana ny tanora, sahirana ny tantsaha, sahirana tsika amenakavy ny antony dia zay tsy ampy ny fitsinjarana ny arem-pirenena zay ho an'ny tsirairay avy. Misy foana isaky ny fitondrana amin'ny fanesy ny olona manan-karena tampoka manana arena be tsy ampoiziny zany kanefa ny vahoaka malagasy miemieny isan'andro ny fahefamividiny. Zay tsy maintsy hovay, zay ny ezaka tsy maintsy tratrarina mba tsy olazain'ny olona hoe 250 malagasy dia mahantra daholo satria raha manany maizy azy daholo ny isa-tokantrano dia mazava ho azy milamina ny resaka tsy fandriam-pahalemana, milamina ny resaka tsy fandandana an-tsekoly, milamina ny resaka fahasalamana satria afaka miantoka ny raim-pianakaviana, afaka miantoka ny renim-pianakaviana no avy ny taranaka fara-mandiny. Ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ho vita manontolo amin'ny goudron fa tsy ho fitaovana politika intsony ny ametrahana rafitra ahafahan'ny tatsapam-boly tena mahazo tombony ary mivelatra amin'ny fambolem-bary ary ny fiarovana ny makaloatra manoloana ny rika sy ny doron-tanety ary ny fampiroboroboana indray ny fikambanan'ny tatsa ahafahana manangay foty ny fampandrosoana fandarana samy fototra amin'ny laram-pahamehana ilain'ny vahoaka vahaolana aingana sy lavitrezaka no anarenana ny faritra loatra hoy ity kandida ity. Ity faritra ity izay efa nitondrany vahaolana maro ihany koa tamin'ny fanomezana titra sy karatany ho an'ny tatsana nandritra ny mahatompona ndraiky mpanjakana azy. Eo amin'izay tontolo ny fampielezan-kevitra izay ihany fa saingy ny kandida Hira Jonary Mampianina kosa ny faran'ny herinandro teo ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fanavaozana ny rafim-piampianarana londentin'ny kandida Hira Jonary Mampianina nanao ny fampielezan-kevina raha tsika ny famintinana izay. Andramasina, Antanifotsy, Antsirabe, Arivonimamo, Vatomandry, Antanambao, Manampotsy, Brickaville, Vavatenina, Sainte-Marie, ireo no isan'ny notsidihiny kandida Hira Jonary Mampianina ny faran'ny herinandro teo. Avaozana rafim-pampianarana, hatsaraina ny fambolena, ireo no nambarany falahara-pahamehana amin'ireo toerana rehetra no lalovan'ireo. Dia ianareo dia ao anatin'ny sehatry ny famokarana mihitsy, mpamboly ny maro aminareo ka ho iaho hoe misy fotoram-panjakana izay ho avy eo ho tarehako raha menareo amin'ny fitikisana dia tena hanampy anareo. Nareo no voalohany ampiana, nareo no voalohany amin'ny ara-pahamehana izay ataoko satria nareo maro anisa, nareo mamokatra rano loatra raha mitodikany aminareo atao kilasy vavy eo. Raha misy fototra asa lehibe tokony atao misehatry ny fambolena dia hanao an'izany izay. Tarika andrano anao tolo-drano raha ilain'izany. Fa ihany koa ny anampiananareo ao amin'ny sehatry ny maso-mboly, eo amin'ny sehatry ny zezika, eo amin'ny sehatry ny famatsim-bola madinika, azonareo mividy fitaovana maro isan-karazany. Zany ny tiako entina, zany hoe vaovao tokony hampandrosoana izay anampiananareo tao kilasy toko-vavy eo. Nanteriny ity kandida ity ihany koa fa hampandroso ny sehatry ny jono sy ny fanondranana ny hazan-dranomasina ity hoenti manainga ny fiarakaren'ny vahoaka eny fotony. Makasika ny kandida Hira Jonary Mampianina izay ihany dia rery tamin'ity hariva ity fa mainy ny fobe fampielezan-kevitra ny kandida Hira Jonary Mampianina tatsy Tomasina mandeha ny resaka ankehitriny fa resaka politika vokatry ny olana teo amin'ny pombazy sy ny kandida iray avy any amin'ny faritriny no natonga izany
ny azo antoka raha ny fitantarany ireo nanaty maso ny fahamaizana dia nahitana tavoangy izay everina fa nisy solika atao amin'ny birao iray izay nirehatra efa eo ampelantanany ny mpitandro ny filaminana raha teo moa ny raharaha amin'izao fotoana izao fanohizantsika izay vaovaony fampelezan-kevitra izay dia mifitsidihan'ny kandida Ajo Andriananarivelo tatsy Ambatofotsy Betafo niova endrika ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida Ajo omaly tany amin'ny tanàna manamorona ny lalam-pirenena fahafito no nojidiany nijerakaiky ihany koa ireo fototra fitrasa nataony toy ny tsena ny tafa tamin'ny mpivarotra sy ny mpiantsena ny resaka tamin'ny pomba azy amin'ny fahasahiranan'ny mponina amin'ny andavanandro sy ny fampiasana ny vahoaka amin'ireny fototra fitrasa ireny tatsy Betafo tany fotsy antrany Antsirabe ny kandida Ajo Andriananarivelo omaly rahantsika ny fanadihadiana. Omaly tamin'ny efatrora teto Antsirabe iray amin'ireo fototra fitrasa vitan'ny ministera notantaniny ity tsena be ao amin'ny afovoantanana ity. Mpivarotra 4,000 no miasa eto isanandro ary ity no miantoka ny fifanakalozana arabaritra eo amin'ny Tatsasy sy ny mpamongady maka entana ho an'Antananarivo ary ny mpon'ity distrika ity. Ho fandrindrana ny tsena tokony angarahara ny fitantanana sy ny volan-tsena hoy ity kandida ity ary ilaina ho hitan'ny vahoaka ny fomba hitantanany komuna andreny abatsena sy etra samihafa ireny. Fifanakaloza-kevitra mivantana tamin'ireo mpivarotra no natao teny an-tsena. Manatena antsika za reraka mo mavitina. Tena Andriamanitra malafosa. Zay no teo fahifanakevitra nama. Mahafinaritra zany dia mitohy ihany zany le asa. Zay ohatra mba manana fahefana kely afa teo aloha mivitako tamin'izaho minisitra dia sady be rambe zao aty aminay aty. Izy ao notra zao. Vaky ao le gotera. Vavy liovana zany dia eny toko fotaka be misy amin'ity aminay io ndray resahanay tatsy venda koa olona mandoa abatsena araara le fitantanana an-tsena dia vola rotsaka reo amin'ny abatsena zany tokony misy apahany atao mazava tsara hoe namboarana sima dia nadiovana mahafinaritra be zany raha mandainga tsy azo atao hoe tokony atao karo be daholo fitantanana namboarina. Tao Betafo teto no nanazavany ny kandida Ajo fa tokony ho hita maso ary vaingana ny ampandrosy ny Tatsà ny vola sy ny famatsim-bola rehetra atokana ho azy ireo. Ny Tatsà izay nataony mpitondra ny fanesy tohatra fiakarana sy fakana vola amenona posy hatramin'izay ka mila ovana izany rehetra izany. Tato anatin'ny 10 taona farany saika ny 520 isanjato ny famatsim-bola sy ny vola avy any ivelany azon'ny fanjakana malagasy dia misy ifandraisana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny Tatsà avokoa nefa ny orinasan'ny mpitondra sy ny posy ny tompona ndraiky mpanjakana no feno ary ireo Tatsà izay atratratra amin'ny 12 tapitrisa mbola mahantra amin'ny ampahany betsaka. Misy milaza tatoato ny hoe any malagasy nefa nahantra fa tsy zao ihany vao nahantry tsy nahantry tsika fa nampahatrainy isa-taona lazaina fa misy vola ho an'ny Tatsà misy programme nasa ho an'ny Tatsà izy nefa ny lasa mahantra rehefa aveo rehefa mivoaka ny tarehimarika Tatsà ihany fa makaiza ny volan'ny Tatsà makaiza ny volam-panjakana lazaina fa nikarakarana ny Tatsà zay ny fanovana ho ekitsika ary zay ihany fanovana tsy maintsy atao mba ho an'ireny taranaka fara-madimbo reky. Azo sehatra ny Tatsà andray an-tanana ny hoaviny izy ireo tsy ho ambiny amin'ny fampandrosoana intsony isan'ny fiovanana tsarana ny tontolo ambanivohitra ny fametrahana rafitra ahafahana ny fanakalo hevitra ra-potoana amin'ny Tatsà isaky ny faritra mba ahafahana mamany olan'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny asa tao meloa sy ny lalam-barotra moana ny vokatra. Izany no atao dia anatsarana ny fiainana eny ambanivohitra ahatamana ny tanora hifantoka amin'ny tany sy hiverina amboly ampitombo ny vokatra. Fa iverenantsika kely aloha mahakasika n'ilay fahamaizan'ny foibe ny fampelezan-kevitra ny kandida Hery Rajaonarimampianina Tatsy Tomasy ny voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ao amin'ny Antso Antaribia eo koa ny tompona andraikitra avy any an-toerana rahantsika ny fanazavana mahakasika izay. Tamrora moa dia nisy nandoro ny QG ny Hery Rajaonarimampianina teo amin'ny quartier ny Ampasimazava. Mbola tsy fantatra moa ny izy no nanao an'io fihetsika io ka mbola any amin'ny gendarmerie amin'izao ny fifanadiadiana. Birao fiasa vitsivitsy moa ny lay ka natratrarana tavoangina lasantsy teo akaikin'ireo birao may ireo dia misy
fitaratra vitsivitsy amin'ilay trano moa vaky foa arak'izany ka mbola tsy fantatra moa amin'izao tsika miteny izao iza nanao an'izy fa fantatra fotsiny fa esasy tao anaty tavoahangy no nandorany olona ny bureau. Mbola miasa amin'ny quartier an'zareo moa zareo satria tsy ny bureau rehetra ny may fa ny apahany ihany ka mbola afaka miasa zareo ka mbola ao amin'ny bureau zareo miasa fa mihindra efitra fotsiny amin'izao fotoana izao. Izay moa zany ny antso Ataribe avy amin'ny olotsotra nitondra ny fanazavana ny aingavan'ny Tomasina makasika ity raharaha fa maiza ny foibe ny trano fampielezan-kevitry ny kandida ery Rajaonarimampianina ity. Fatoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao namakivaky ny tanàna tongotra ihany koa ny kandida Ajo Renanarivelo omaly talohany ny aonany tamin'ireo vahoaka marobe atao amin'ny kianjana tany fotsy. Fotoana nahafahany ny fanakaiky sy ny fanaritava tamin'ireo vahoaka atao amin'ny toerana izay tsy ny ambahamba ihany koa nanantona azy. Tanora marobe tantsaha samylina tamin'ny fandaranasany no naneo ny fahavononan'izy ireo iaraka amin'ity kandida ity hanavitra ny firenena. Saika voaresaka avokoa ny lafiny ny ara-tsosialy sy ny fiarikarena sainga ny fanarana kosa teto afa ny fiarahany ny mpitondra sy ny vahoaka miasa no vahaolana voalohany fa indrindra ny fahadiovany ny fomba fitantanany ny volam-panjakana sy ny tatitra ara-potoana atao amin'ny alalan'ny asa mivaingana izay efa noporofony ny kandida ity tamin'ny fotoana ny tantanany ministera. Fanazavana tombotsoa zay ho an'ny olona ho an'ny vahoaka fa indrindra anehoana antsika vahoaka. Zay ny fanovana tiana hoentiny atao amin'ny firenena anehoana amintsika vahoaka fa isika mafanjakana ny fanjakana dia averina amintsika zany ny volam-bahoaka rehetrarehetra zay tantany ny mpitondra fanjakana. Za ihany tena zava-dehibe za ihany fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena satria tsy misy fanjakana raha tsisy vahoaka. Ary hitantsika tamin'ny fitondrana amin'ny sesy teo fa ny vahoaka zany miantoka ny fampandehanana ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny ka dia zay tetikasa zay ny fomba fiasa vaovao tiatsika hoentiny eto amin'ny firenena mba hitsinjovana ny vahoaka ny fanjakana tokony hitsanganeo satria hatramin'izay dia mitsiriritra olona foana ireo taranakitsika ireo maniry olona foana ireo taranakitsika ireo fa mba fotoana n'izao mba ho irin'olona amin'izay ireo taranaka fa tsy aniry olona lava toy izao. Zay mila ampitovianantsika rehetrarehetra. Zay no natonga anay hoe mianga miara morona ho any amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tsika rehetrarehetra satria raha tsy Madagasikara nisy tokantrano no mahita tombotsoa amin'ity firenena ity dia sarotra ny ilazantsika hoe mandroso ny firenena. Pejy hafa kosa indray amin'ny tontolony tsy fandrimpahalemana dia lehilahy iray voatondro dahany no sary ny fokon'olona tetsy namotana ny faraka ambin'ny folo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra lasa teo. Raha ny hita teny moa dia basy vidagasy iray no tratra teny amin'ity lehilahy ity tamin'izany avy namaky trano. Teo amin'ny manodidina ity jolahy ity niaraka tamin'ny namany ka mbola nikasa ny hamaky trano iray hafa indray ka teo izy no tratra ambody omby. Rehefa nanao ny fanadihadiana ny polisy dia fantatra fa isan'ireo mpamaky trano gaigla eny amin'ny faritra namotana sy Anosy eny ity jolahy ity. Fanadihadiana tato anatin'ny efataona samba nisy dahalo ny joro favolombelona faritra maro toa ny vondrozo tsy rony mandidy no efa nanaovany ity malaso raindahiny ity ny asa ratsiny. Izany hoe tany amin'ireo faritra be omby sady malaza amin'ny alatromby tapa-kevitra ity ranamany ity taty oriana fa hifindra toerana hiasa ty andreny vohitra ka ny zao tratra zao. Ekatry Karianga, Vondrozo, tsy rony mandidy efa nandalovako ndray mandeha. Tsy fitaovana ampiasaina firy loatra mba tonga dia basy dia ahodiny eny hoentina ry zalahy bebe ireo arakaraka an'ilay mahaizana ny adversaire ihany mamaro anay. Basy ampiasaina raha ohatra ka mikontra be ilay tompona omby dia eo anay vao mitipitra anay. Tsy mikontra izy zany fa magnome moramora dia sisy balalana mihitsy dia tonga dia mandeha. Halatra ny nameloman'ity raim-pianakaviany ity ny vadiny telo hatramin'izay efa 10 taona farafahakeliny no nanaovany io asa ratsy io ary nahafahany nanao adidy sy andraikitra maro samihafa zany. Telo ny vadiny ary telo ihany koa ny zanany raha ny fitantarany. Io asa ratsy io avokoa no nameloman'ireo zaza ireo. Alatromby, vakitrano, izany ny tena fanaony izy ireo miaraka amin'ireo namany. Ho an'ity lehilahy ity dia nisy tanjona avokoa ny fiainany rehetra arao ny fitantarany. Ray ny ambalina tany Tamatava amin'ilay tanàn'ilay vato. Dia ray tany Njaza nany amin'ilay Farafangana. Tahaka izany ihany koa no antony nanaovany miaramila
ka rehefa azon'izay nylainy dia niala izy. Za efa navita maramila tany amin'ny CMP Fianarantsoa. Nataovana niala maramila rehefa nahay nikitikitika ny zavatra fitaova mahemovaikoatra zany dia efa niala satria izay alina. Anio no atolotra fampanoavany ity lehilahy ity ka nahiditra ponjavonjo maika miandro fotoam-pitsarana azy. Tokony jerena akaiky araka izany ny momba andreo miaramila ny alan-dahara mba hialana amin'ny mety ho fiverenan'ny tranga sahala amin'izao satria ataon'ny sasan'ny fitaovana fotsiny ny eny amin'ny sekoly ny 10 alin-da. Makasika izay vaovao izay any dia fanotsivany tato anatin'ny iray volana faty iray indray no hita ny fokon'olona tetsy Anozato io maraina io tokony ho tamin'ny 900 vetivety ary dia nitangorona ny olona dia sy ny fokon'olona teny an-toerana raha vao narefa misy faty hita indray eo amin'ity toerana ity fanadidiny. Tsy misy nifitsony, mangana be ny tarehany. Tahaka izany nahitana leram-pianakaviana iray 27 taona hita fasy teny Anozato androany maraina. Efa nanomboka ny zoma teo lehilahy ity ny tsy hita ary tsy nody tao an-tranony ka zao hita faty izao. Ranomaso ny andreo fianakaviany raha vao nahafantatra fa niavany tokoa ty maty ity. Zomaly izy tsy nody an-trano tamin'ny Zomaly dia ohatran'ny hoe nisy olona naheny azy zany tao tanàna nisy miantso vonjeo teo avaratra teo dia nisy midoboka. Dia ilay fianakaviana zany efa tenenan'ilay olona hoe nisy midoboka tao dia efa nitady nanaramorona. Mpitondra lakana ny namoaka ny razana tao anaty rano io maraina io ary nampilaza ny fianakaviany tsy ho mpiaina. Tsy mba manana olana eo amin'ny fiarahamonina ka raha ny fihevitry ny fianakaviany dia mety nisy namonina afaty ny afany ary natsipy tao anaty rano avy eo. Izy zany ataontsika hoe tsy ho mpiainana izy. Ay tsy tia mifamaly aman'olona zany mihitsy izy. Telo ny zanany vavy telo mbola minono ny anankiray. Efa ho ray isan-kerinandro no ahitana fatin'olona sahala amin'izao eny amin'ny manamorona indran'ny Kiopiny. Raha tsy aivina dia vao tamin'ny zoma teo no nahitana fatin'olona teo amin'ny toerana nahitana fatin'ity lehilahy ity. Taona fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao ka tokony malina ny tsirairay indrindra fa ireo mampiasa ny rano eny amin'iny faritra iny. Mila fanentanana avy amin'ny tompona andraikitra ihany koa anefa izany. Pejy hafa kosa indray herinandro zao ny nirotsaka ny orana teto Andrenivohitra. Maro ny fikorontanana nentin'izany fivadian'ny toetrandro izany momba ny herinaratra dia efa maro ireo faritra eto Andrenivohitra sy ny manodidina no taraina noho ny fatapahan-jiro lavareny maharitra 420 hatramin'ny 770 na hatramin'ny 270 ora mihitsy aza amin'ny faritra sasatsasany. Manome fanazavana mikasika izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny jiro sy rano malagasy fanampy mpanazavana. Rahantsika malala zany fa eny amin'ireny andrin-jiro reny dia misy ireny transfo petaka reny dia amin'izy ireny zany misy fil zay milatsaka amin'ny tany antsoina hoe terre dia io terre io zany misy mangalatra zany le terre io dia rehefa avy ny orana dia le transfo fotsiny zany tsisy fiarovana zany eo dia milatsaka amin'ny varatra dia le transfo mitady anazy dia may. Dia saika ireo faritra nahitana fatapahanareo zany dia vokadrana fahamaizana transfo dia nareo miteny manao hoe misy mahatraka 720 ora 420 ora amin'ny fanarenana mazava ho azy satria ny transfo zavatra ngeza be le izy misy ny ao misy mila amboarina izy hoe ny fanamboarana dia vokatr'izay zany dia mitako fotoana le izy dia izay mahatonga an'le izy hoe mbola lavalava ny fotoana hiverenan'le izy. Tontolon'ny fanomanana ny fifidianana dia nampitandrina ireo lehiben'ny sampana mpanisa vato na ny SRMV ny filohan'ny senita androany mba tsisy anao tandrevaka noho ny feo mandeha fa misady ny vato izay efa vonona ahalany kandida iray. Entitra kosa ny eo anivon'ny SID sy ny SRMV mandritra io fotoana ny fifidianana io fanadidina. Izy fiantraikana vetrany amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fifidianana na ny CES ny tatitra ataon'ny sampana mpanisa vato eo anivon'ny senita ho tonga hatramin'ny fanafoanana ny vaton'ny kandida izany. Tsy tokony hisy mihitsy araka izany ny famoahana vokatra raha toa ka tsy ankatoavy ny filohan'ny SRMV mba tsy isiny ny alatra. Ny SRMV nge tsy manafoana any amin'ny cour électoral spécial no mandray an'izay fa ny anazy zany dia mijery izy na ny zavatra hitany ataoko hoe mandray an'izay zavatra hitan'izay zany izy ohatra hoe ny valopy tsy mihidy ohatra tonga eo amin'ny zareo dia mametraka an'izay ao anatin'ny antotantarasy eo ampelantanana izy hoe tsy nidy ty valopy ty tonga teo aminay na nisy rature ty PV ty na inona ny zavatra hitan'ny zareo zany élément na fe hitan'ny zareo zany. Ho andreo anivon'ny SID na ny ivitoerana informatika isaky ny district dia mandray fepetra vetrana izy ireo amin'ny fandefasana ny vokatra ka hatrehany solitena ny kandida sy ny mpikambana amin'ny biro mpifidianana ny fandefasana ny vokatra amin'ny alalan'ny intranet mba tsy isiny ny fifanitsoana na mety hoe alatra.
efa vonona avokoa araka izany ireo fitaovana ary efa tonga eny amin'ny Brown ny sida tsirairay avy. Ny fitaovana zany zavatra kirakirana isan'andro ihany le izy satria ordinateur ihany fa tsy de misy zavatra manahirana fa misy karazana ohatrany hoe formation zay atao aty zany mbola tsy de tena fantatra mazava zany hoe inona ny tena hoe antony mbola andefasana anay aty zany fa eo motsika zany zay vao mahita anazy. Le sécurité an'le résultat ao anatin'ny base ny sécurité zany tonga de fa alefa pari réseau le izy de fa mampiasa an'le réseau FTP na mampiasa an'le corps FTP zany ny centre tonga de direct aty amin'ny VB ny sécurité tsara indrindra amin'ny tsisy azonao angalarina satria vao hita daholo zany zavatra rehetrarehetra ataonao any amin'ny district satria amin'ny VB. Hatreto aloha zany lazaina hoe ampy satria efa installé daholo ny connexion dia izay angamba ny ataoko hoe zava-dehibe ilaina maika indrindra nefa tafapetraka tsara daholo izy hatreto zany. Ireo filohan'ny SRMV kosa indray dia saika ampitsara avokoa ny ankabeazan'izy ireo avy hatrany dia ny fanamarinana ny valopy misy ny voka-pifidianana efa misy marika na sele no tanterahan'izy ireo mialoha. Raha misy kosa ny tsikaritra tsy manaraka ny tokony ho izy dia isa avy hatrany ny tatitra amin'ny commune zay ny aviny ny vokatra. Mandray an'le vokatra satria idindry zareo iny enveloppe iny dia izay no manokatra anazy. Dia izay zany manao recensement matériel an'le vote zay. Vérifier zay hoe efa nisokatra ve le valopy voka-pifidianana satria misy fotoana manko sokafan'le mpanatitra vato sanatry ny vava zay sokafan'le an-dalana eny zay dia zay no vérifier hoe tena mbola scellé sous-scellé tsara ve le enveloppe hitondrana voka-pifidianana valim-pifidianana zany dia ataona anaty be vezay hoe efa nisokatra ny enveloppe ny tonga teto aminay. Tsy izay zany nanokatra azy, tsy izay mpitsara nanokatra azy efa nisokatra tany. Tsy maintsy entitra satria mijoro ny tena zay koa mametrahana ny toerana hoe andraikitra vavana izy mavesatra tsy maintsy entitra tsara ny rehetrarehetra bodabe ny fatapana bodabe ihany koa ny olana mety isy na ny olona migafy tsy ferana ny zany. Tsy maintsy izay mahatonga ny teny teo tsy maintsy misy gendarme na polisy ohatran'izay miaraka manaritra ny zavatra iny. Tra roa andro ny fiofanana izay ataon'ny mpikambana eo amin'ny SID sy ny SRMV etsy amin'ny CCI Vato. Ny fiofanana amin'ny fampiasana ny logiciel amin'ny fampitana ny vokatra kosa ao aorian'ny fifidianana no anaovana fampiarana avy hatrany. Eo amin'ny tontolo ara-politika dia babangona ny seza dia tsy amin'ny ela-pamaitsina nosy kely nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fitoam-pivoriana faharoa ny mpikambana eo anivy ny filakevitra ambony ny teteza mita andinina ny volavolan-dalàna ny tedi-bola 4 sy 2 saika nanambara mihitsy ny filohan'ny ity androm-panjakana ity fa iaraha-malala ny zava-misy ankehitriny dia ny fampelezan-kevitra izany ny eo an-tsain'ny malagasy moa dia ireto mpikambana eo anivy ny filakevitra ambony teteza mita ireto zay karamaina lafo dia lafo anefa ny propagandy no anisan'ny jereny izy ireo amin'izao fotoana izao ary adiny tanteraka ny fiainam-bahoaka raha ny fanazavana sy ny tatitra azo ihany makasika ity fampangany ny seza atetsy amin'ny lapa-maitso nanosy kely ity afano izy atsika ny fampalalam-bavao dia ny tontolo ny fikarakarana ny fifidianana hatrany efa voatota ny lisy mpifidianana sy ireo kara-pifidianana araky ny nampanantenainy ny vomera malio tena misana ny fifidianana mandritra ny teteza mita efa nalefa eny anivon'ny fokotany nanomboka ny herinandro lasa teo ihany koa ireo ary anomboka ny fizarana ny kara-pifidianana isa-tokantrano ary ifarany amin'ny 4 ny volana oktobra ho avy izao hoatrany ny senity fanadidina makasika izay. Izy ireo mpanisa mpifidy na agent électoraux anampy ny fokotany rehetra amin'izany afakely ity kara-pifidianana ity manana ny mampiavaka azy ihany koa. Tany mizery ny karatry ny carte électeur atsika amin'izay fotoana izay fa zareo zany dia manana fotoana hatramin'ny 24 mizara an'io karatry ny mpifidy io eran'ny mpifidy rehetra isa-tokantrano fa izay tsy voazara zany amin'ny 24 dia hoentiny zareo eny amin'ny birao fandatsiaham-bato amin'ny 25 vaovao mihitsy zany ny karatry ny mpifidy amin'ity ary zay karatry vaovao zay no azahoantsika mifidy amin'ny 25 oktobra izao satria ao anatin'ilay karatry ny mpifidy zany dia ao anatin'io zany no misy ny toerana hifidiananao lay numéro n'ilay bureau de vote izay andehananao zany toerana andehananao ka zay no hitantsika ao anatin'ilay karatry ny mpifidy.
tsy manana inona mety mbola any amin'ny CED ngamba fa ny CED moa zany no ezahana iny miantso ny zareo hoe efa naterina any amin'ny fokotany ve reo karatra reo am'izao fotoana zao karapanondro hoe hividianana ka tsy maintsy mandeha ny karapanondro azy ny tena ilaina amin'ny fividianana fa raha ohatra ka tonga eny amin'ny raom-pividianana atsika ka voasoratra ao anatin'ny listy ny mpifidy ny anarana sendra very tampoka ilay karatry ny mpifidy a dia afaka mifidy fa ny tsy manan-karapanondro kosa no tsy afaka mifidy a raha ohatra ka tsy hitany karapanondro nanamafy izany ihany koa lehibe ny fokotany tetsyandrefanambojanary tobo Ratsibandrava efa tonga somatsara ny anivon'izy ireo ny kara-pividianana izy malasa teo ary ny alarobia izao ny fokotany no izara isa-tokantrano manana mpifidy 4 ity fokotany ity ary biro-pividianana misy 2 ampiasa olona 4 isaky ny faritra 4 misy ao anatiny ny fokotany anafanganana ny asa zao misy zao manao an'le fitsinjahana an'le karatra satria mbola mitambatra nozy dia tsy maintsy sarisarihana ho atao pary iny izy ty par l'autre satria nataony zareo tany amin'ny senita ordre alphabétique moa le karatra tsy maintsy alamina indray atao fokotany par l'autre amin'ny lahaby zany zay no anomboka izary an'le karatra isa-tokantrano misy ny eto aminay moa zany misy secteur 4 dia amin'ireo secteur eo misy ny chef secteur dia aparty an'izay chef secteur zay no tajerana olona mitety isaky ny secteur pakitrano zany zay mipaikadinay ny ampiasain'ny fokotany ngamba ny eo amin'ny olona firy 4 isaky ny secteur zany hoe 9 zany no olona ampiasainay zay zany mipaikadinao ataonay eto amin'ny fokotany 3 octobre Ratsimandrava na dia izany aza nisy ihany ny fisoroana izay napetraky ny senita ka ho an'ireo mpifidy izay tsy nahazo ny karany dia afaka manantona ny biro-pividianana amin'ny fotoana izay anatanterahana ny fandatsam-bato izay. Tsy dia misy resaka firy kosa ny amin'ny hoe anao ahoana ny fomba ataon'ireo sembana indrindra ny jamba amin'ny fampiasana ny bulletin tokana tsy voaja hoy izy ireo ny mahatsiambaratelo ny safidy raha hitondra olona iray hafa izy ireo nankalazaina androany ny andro resam-pirenena ny tena fotsy tena izay lafo ary mbola afarina ny velany nefa tena yankina ny jamba amin'ny fiainany fanadiadina tombanana ho 3 hetsy nisan'ny jamba eto Madagasikara ary tsy miala sy raitsy kosa ka hatramin'ny 2 hetsy no heverina fa tokony hatrika ny fifidianana ho avy zao hitondra olona hafa ve anao ny marika amin'ny bilita tokana dia ahoana no azona antoka fa safidiny marina no asian'ny olona iny marika iny tsy voaja ihany koa ny mahatsiambaratelo ny latsabato amin'izay fotoana izay mananjo tahaka ny olom-pirenena nefa izy ireo amin'ny fifidianana ho avy zao ary efa nanolotra sosikevitra izy ireo teo aloha saingy ny bilita tokana amin'ny endriny ankehitriny tsy mamany ayain'izy ireo dia nefany hitanareo raha ohatra ka mitondra olona zay dia le caractère secret an'le vote zany tsy voaja mihitsy dia nefany matona sina ny isoloara mba isizy zay le caractère secret zay ny olona moa miteny hoe kamanina rinona ny olona na raha ohatra ka fahafantatry ny olona votinareo nefa mahatonga mba nasina ny isoloara dia zava-dehibe zay le caractère secret an'le vote zay dia any zany problème anay izay zany efa naome sosikevitra foana hoe mba raha ohatra ka le bulletin unique le azo tonga dia efa plié manko le izy dia iny ny arrangé anay satria tonga dia fatahana fotsiny hoe pli fahafely le olona fidinay ohatra fa le izy zany tsy indray no nampiarina fanofaina dia lasa tsy mety ho anay le izy za manokana aloha dia rehefa tsy voaja le caractère na vote secret dia aleoko tsy mifidy à moins que misafidy indray aho hoe ho bulletin nul any ianao olom-pirenena hatramin'ny 2 hetsy eo araka izany no mety ho sahirana an-datsabato tsy mbola nisy ny fanazavana nomeny senita momba azy ireo fa isan'ny olana hatrehany ihany koa ny fahazahoana ny tehina fotsy mitetina hatrany amin'ny 7 ariary ny vidiny tehina fotsy ary ilaina ny fanafarana azy ireny ny velany ilaina amin'ny fivezivezena sy ny fahafantarana ny olona jamba ny asan'ny tehina fotsy fanazavana ny lalana sy alana ny loza eny an-dalana ny fampiasana ny tehina fotsy tena hoe mba considéré ny olona zany ianao hoe tena jamba fa fatany foana hoe tena fotsy ty fa tsy le kakazokazo reny fa ny eo any manano sarotra aloha be da be koa nefa no tsy manaja azy tsy mahafantatra azy minitsy manajy raha tena izy zany ty tokony eo amin'ny atsasametatra devanay ka izy ty zany rehefa mandeha dia mahita ny obstacle hoe misy lavaka zany na eniny koa ary hatramina flaque d'eau
hoe tany ty somaty raha mipeka ty dia mahafantatra hoe couloir zany satria misy écho avy any amin'le couloir be fa izy zany a afantaranao hoe misy obstacle eo amin'lohananao misy zavatra ohatrany hoe hiakatra ianao mandeha le tena dia voasakana dia anjaran'le tena mitady ianao hoe milatsaka be iny ka tokony hidina sa dona miakatra amin'ny marche. Ny fisainan'ny fiarahamonina ihany koa etsy an-daniny mbola olana ho an'ny olona manana fahasimbanana. Ny fidiran'izy ireo eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fianarana mbola olana goavana ho an'ireo jamba noho izy ireo mahatsiaro ho avahan'ny fiarahamonina ihany koa matetika. Eo amin'ny tontolon'ny ara-tsakafo dia olana mipetraka eto Madagasikara indrindra mandritra ny fotoanan'ny maintsoatra ny tsy fampina ara-tsakafo. Mifandray amin'ny zava-misy ankehitriny ny hetsika izay nitanterahiny ny FAO sy ireo mpiara-mombona antokaminy toy ny l'homme et l'environnement sy ny IFM manatanteraka hetsika mifandraika amin'ny andro iraisam-pirenena amin'ny sakafo izay nanomboka androany ary mifarana amin'ny 17 ny volana novambra izy ireo. Misedra olana moa ireo mponina manoloana ny tsy fampiny ny foto-tsakafo. Fanazavana. Mihinana trondro ny olona ny antsinanana ohatrany dia ny amin'ny faritra aty ampovoam-boatany aty zany mihinana ovialy izy ankoatran'ny oviala manapaka ravinaly izy dia misy karazana palmier zay ary tena menacé be le palmier ny anarany Becario-phoenix ny anarany ara-scientifique dia io zavatra io tena menacé satria tsara hono ny ao anatiny. Izay ny zavatra tena hoan'ny olona zany rehefa tsy mahita hoanina izy amin'izao fotoana izao. Dia raha ny any atsimotsimo any koa mitovy amin'izay oviala dia mampalahelo koa moa fa izao misy valala be dia be dia miaraka mihinana an'ireny valala ireny ankoatran'ny oviala ry zareo. Tontolon'ny fahadiovana sy ny fahasalamana 12 oktobra 13 sy 2000 andro iraisam-pirenena ho an'ny fanasan-tanana amin'ny savony. Nankalaza izany manomboka tamin'ny ity androany ity ny boriboritany voalohany. Ny fokontany natao madinika no nasafidian'izy ireo. Antony moa dia betsaka ponina ity toerana ity ary maronisa ihany koa ny ankizy. Tanjona ny ahitana tanàna madio, fahasalamana azo antoka, lavitry ny valanaretina maro samihafa teraky ny loto. Ankoatran'ny fanasan-tanana nanentana momba ny fahadiovana ny tontolo manodidina ihany koa ny boriboritany voalohany. Nisy moa ny torohevitra tao anatin'ny hetsika raha toa ka tsy misy ny savony dia azo soloina lavenina izany. Fanazavana. Fanetanana zany averiko any hoe fanetanana ny rehetrarehetra efa misy ny hafatra amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'izao hetsika izao dia anasana tanana amin'ny savony raha sanatria tsy misy ny savony mety ihany koa ny lavenina. Entanina ny tsirairay mba azoto anasa tanana amin'ny savony tsy ny tanana ihany nefa ny tokony ho diovina fa ny vatana ny manodidina rehetrarehetra dia amin'izay indrindra no tanjona zany dia mba hampihena ny valanaretina izay fantatsika fa betsaka tokoa eto Madagasikara ny olona maty vokatr'izay loto ateraky ny tsy fanasana tanana amin'ny savony izay. Zay no mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity tompoko kilasy tompoko vavy ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoana aminao ho amin'ny rahampitso indray.